La 4G Batelma vous présente Nivava. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manolotra ho anao ny vaovao. Rampitso no anaovana ny restitution finale ny volavola mpanitsina ny lalàna ifeny serasera eto Madagasikara na ny loi sur la communication médiatisée rehefa avy nakana hevitra ireo mpisehatra manerana ny nosy. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany hite tsy anatorovany andian'ny fasivy amin'ny iragasy makotrokotra eto anivon'ny faritra Analamanga. Maro no nanatrika izany tanjorana ny fanazavana ny ampiroboroboana ny iragasy izay nampiavaka ny Madagasikara. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nisy ny fifampitifirana omaly tao El Paso tanàna iray any Texas sy Amerika. Roapolo ireo namony ainy tamin'izany. Lehilahy iray fotsy fiodirana, raiky amby roapolo taona ny tompony antoka tamin'izany. Ny adity ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka minasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia rampitso no anaovana ny restitution finale ny volavola mpanitsina ny lalàna ifeny serasera eto Madagasikara na ny loi sur la communication médiatisée rehefa avy nakana hevitra ireo mpisehatra manerana ny Madagasikara. Rarsona Andry. Rehefa avy nakana ny hevitra ireo mpisehatra manerana ny nosy ny volavola mpanitsina ny lalàna ifeny serasera sy fifandraisana na ny loi sur la communication médiatisée dia anaovana restitution finale etsy amin'ny hôtel Carlton Anosy Rampitso alatsinainy fa 5 aogositra amin'ny 7 sasany maraina. Ny tapitra moa izay nifankafihevitra eran'ny faritany rehetra momba ny fanitsina ny lalàna momba ny serasera dia irositsika amin'ny 5 volana aogositra ho avy izao marainandro anomboka amin'ny 7 sasany eo ao amin'ny hôtel Carlton hanao ny famondronana izany hoe fampisehoana restitution nationale moa ny atao anaran'io hetsika io ampilazana ny mpanao gazety rehetrarehetra sy ny mpisehatra rehetrarehetra amin'ny lalàna amin'ny feny serasera io hoe ireto daholo ny hevitra voangona tany amin'ny faritany ary ity ilay volavola mpanitsina ny lalàna izay ho atolotra ny gouvernemanta ka ho atolotra ny gouvernemanta ny solombavambahoaka sy ny loholona mba ho fidiana ho lalàna manankery eto Madagasikara. Iarahana amin'ny holavitry ny mpanao gazety sy ny fikambanana mpanao gazety isamparitra sy ireo mpisehatra rehetra io restitution finale rampitso io. Avy eo dia atolotra ny gouvernemanta anaty fotoana fohy ary heverina hodinihana solanina eny amin'ny anteny mera-pirenena ity volavola mpanitsina ny lalàna ifeny serasera ity amin'ny fivoriana ra-potoana ny anteny mera-pirenena amin'ny volana oktobra ho avy izao. Fahotaterina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity ny mahakasika ny fandaharam-potoana ny Papa Raimasina mandritra ny fitsidiana ny Madagasikara. Fanadadiana. Ny 9 septambra amin'ny 4 sasany hariva no higadona eo amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny Pape François. Ny sabotsy 7 septambra kosa no hitsidika ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloany tenany. Mandritsa ihany koa no ionany amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana isantsokajiny ireo fiarahamonim-pirenena solon-tena mpanjakana vahiny ao amin'ny seremonie Beldine. Eo ihany koa ny fiaraha-mivavaka sy fiaraha-misakafo ao amin'ny katedrala Andohalo. Fitsidiana ny fasan'ny Victoire Soamanarivo ary mamarana ny andro ny sabotsy ny fiaretatory miaraka amin'ireo tanora any Soamandrakizay. Ny alahady 9 septambra no anatanterana ny lamesa lehibe any Soamandrakizay hatrany arahana fiaraha-misakafo sy fihaonana amin'ireo pretra sy religiozy ao amin'ny kolejy Masindamisely. Ny alatsinainy 7 septambra dia hiainga ho an'i Port Louis ny Papa anatanteraka lamesa arahana fihaonana amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana. Amin'ny 9 alina aorian'izay no higadona eto Antananarivo indray ny tenany. Ho tanterina aminao eto amin'ny fampalam-baovao ihany ny mikasika izay. Fa nisy ny fihaonana teo amin'ny CSS sy ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Nanazava ny fitakian'ny CSS ary mifanome toky ny andaniny sy ny ankinany fa hiara-iasa. Fanampanazavana.
fanome tokony andany sy ny ankilany fa hiara-iasa koa ohatry ny androany hoe miara-mientantsika miara-miasantsika mba hiaraka androso ka hojerena akaiky ny fanatanterahana zany ny promesse efa nataon'ny Premier ministre tamin'ny CC efa andalana avokoa izy ireo ary nampatsahivina fa anankiroa ny tutelle MFB, ministère des Finances et Budget, et une tutelle ministère de l'Enseignement supérieur et une recherche scientifique. Zany hoe raha vao mahakasika ny resaka vola dia ministère des Finances et Budget no tokony andraikitra voalohany. Ny resaka scientifique moa dia aty aminay. Ny dossier rehetrarehetra takin'ny CCS dia efa andalana avokoa ary arahana maso na any amin'ny finances budget na any amin'ny primature. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nisokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy anaty rova ny andiany fasivy amin'ny Iragasy Makotrokorika eto amin'ny faritra Analamanga. Maro no nanatrika izany tanjona ny fanazavana ny ampiroboroboana ny Iragasy izay mampiavaka ny Madagasikara. Miantarandriana. Tara etindria tarika Ramatson ndraiky aloany. Tondra lohateny manambara manao hoe zay mbola tsy vody mahay miresaka. Zay mbola tsy vody mahay miresaka raha iro tialokala aminareo donaka. Iragasy Makotrokotrika nanomboka tamin'ny roa tolakandro ateo no nisokafana tamin'ny fomba ofisialy teto anaty rova izay rovana Antananarivo ny andiany fasivy ity Iragasy Makotrokotrika ity. Izay zany hijery Iragasy ny atondry anay dia le izy efa tiana efatra amin'izay mihitsy efa programme fa zay avy any Ambohimanarina kolotsaina malagasy zany tsisy manana an'io afa-tsy tsika malagasy rery ihany. Zay le izy. Le fijery Iragasy mihitsy zay ary manentitra an'ilay toerana misy Iragasy isan-keriny. Fa amin'izao période-ny Iragasy 2019 zao dia entiny nouverture de tournée zay le bebe antso tena betsaka amin'izao fotoana izao fa tsy ohatran'ny taloha hoe taloha satria taloha mantsiny tsy dia misy fialamboly loatra tanora fa izao mabetsaka le fialamboly dia mampitrantotra fanahy sisa zava-dehibe ny tiavana satria zao haizana volana malagasy haizana fitondran-tena taloha lazaitra anareo fa tamin'izay zanany taloha tsy misy na fiakanjo na fiteny voararany anareo na ary-makatoy zay fa ankehitriny tsy vady zany tanora satria ny raha malagasy natao ho anatranatra ny fiarahamonina. Le fiarahamonina natao anatranatra dia natao hampiarina ho anay ohatrana zao miteraka mbola tokony homanina zany aorinan'le fitezako alay zanako sy fiarahamoniko aorina. Dia nefa ny tiany ndrato lazaina tonga dia ohatry hoe miatra amin'ny fiainako foana dia ao an-tsaiko foana zany izy hoe noho izay le fiainana raha mianana zay dia tiako foana le manaraka le hira malagasy. Maro manoloana io ireo mpanao Iragasy nandray anjara zava-dehibe ny hetsika tahaka izao entina nomezana vahana ny kanto malagasy sy hanandratana ny maha-malagasy raha ny fanazavana. Atao amin'ireny toerana manatantara ireny ity Iragasy ity satria sady mamelona ny kolotsaina izy amin'izay fotoana izay mamelona indrindraindrindra ihany koa ny fizahan-tany eto Antananarivo. Samba nahita sehatra hafa tahaka an'izao ty Iragasy ity. Midika izany fa miakatra ihany koa ny lenta ny lanja izay omentsika an'izany Iragasy zany. Iragasy tena aikanto feno satria sady misy hira izy no misy kabary izy mazava ho azy misy hainteny isan-tsokajiny fa misy indrindraindrindra ihany koa vakotrazana ary izay rehetra izay mitambatra mahay kanto feno azy izay no omentsika lanja eto amin'ity androany ity. Misortarika 9 no nandray anjara tamin'ity andiany ity izay natao endrika fifaninana no fampisehoana ny fahaiza-manao samy maneho ny nampiavaka azy izy ireo. Vola bela gozaraina vatsika tsirairay vatatara miamtonon-kira no atao souvenir sady tokory olo mahivangahita foana mangatavio travailazare katsofirano.
misy aorian'izao ny fitetezana faritra maro atontosany hetsika iragasy makotrokotroka. Isan'izany ny Ambatomanga izay tontosaina 7 volana aogositra izao. Ny any Sambaina ny 12 aogositra sy izao sy ny Majoavy. Tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika aorian'izay natatsika mahakasika ny hetsika avy weekend izay nikarakarain'ny Ivenco. Eo ihany koa mahakasika ny zava-bita tsara nataon'ny Franky Zapata. Rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, ça fit que numéro 1 Malagasy. Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à Oh, Tu sais que oui. les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Et comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Fampitohy ny fiakaran'ny maripana amin'ny fiandohan'ny herinandro izao. Mbola ao anatin'ny fotoanan'ny ririnina nefa isika eto Madagasikara ary mbola hiverina ny atsika. Michel Arina Arjo. Faran'ny herinandro sy ny fiandohan'ny herinandro avy izao mbola hitohy ny fiakaran'ny maripana eto Madagasikara, eto andrenivohitra sy ny manodidina ary any amin'ny faritra. Mbola voatazona zany le hoe miakatra ny hafanana atao anatin'ny faraparan'ny herinandro dia voatazona zay ho an'ity faran'ny herinandro ity sy amin'iny fiatombohan'ny herinandro iny dia vokatra izay zany maina ny andro saika manerana ny nosy afa-tsy amin'ny faritra vitsivitsy kely fotsiny manodididina n'iny Antalasy maro antsetra dia be fandriana varatra amin'ny analanjirofiny zany no ahitana an'izay orana malefaka kely zay sisa aloha manerana Madagasikara mihitsy dia ankoatr'izay maina. Etsy ankilany tsy mbola mifarina ny fotoanan'ny ririnina raha ny fanazavana, mbola hiverina ihany koa ny fidinan'ny maripana. Mbola anatin'ny ririnina aloha tsika zany zao mbola vo possible zany nisy ny verenan'izay atsika sy manerinerika zay indray. Dia ny ambony indrindra misy mahatratra amin'ny 4.3 degré Celsius any Antsohihy zao sy 3.3 any Mahajanga. Dia ny eto ampovoantany manodididina an'io 3.20 ka hatramin'ny 4.20 degré Celsius. Araka izany hatreto dia manodidina ny 8 hatramin'ny 12 degré Celsius ny maripana ambany-drindra, raha toa ka manodidina ny 12 hatramin'ny 12 degré Celsius ny maripana ambony-drindra. Fafahombiazana no azo antokiana ny festival The Weekend izay niarahana tamin'ny Ivenco. Ny any koa tanteraka tao anatin'ny zavakanto ireo nanatrika izany teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena. Yves Richard. Tratra ny fanambo ho an'ny Ivenco nandritra ny fanatanterahana ny festival The Weekend tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina araka ny efa nampanatenaina. Ny any koa tanteraka tao anatin'ny zavakanto izay nandraisan'ireo mpiangala mozika ampolo ny fantadaza eto Madagasikara sy ireo karazan'ny mpialam-boly mahery ny 50 ny mpitsidika ny festival nandritra ny 3 andro. Sivy mianaka zao zay nakaty mianakavy ray trano dia mba hoe mitondra ny ankizy miala voly zany dia hoe zay ny antony nandehanana nakaty. Hatreto aloha zany raha fahitana an'ilay kilalao be dia be dia mahafapo hoe
betsaka marina le kilalao azo isafidianana ato. Le saran'izany efa satria le izy parivon'ny andro dia hita hoe mety aminay ihany satria raha hoe ilalao kilalao tsirairay dia mitovitovy amin'le fidirana ihany le izy avy eo. Ho an'ny olon-dehibe zao dia afaka mihitsy ny olon-dehibe rehetra mba mandray anjara aty satria miala amin'ilay rotoroto sy problème isan'andro le fialana amin'ny embouteillage sy ny sisa mamonjy asa dia zao mba mahafinaritra miala voly dia mba manana ny sainy zay zany mba mahafinaritra anay olon-dehibe. Mampanantena ny tohizan'ny festival vao week-end ny Venco, hatsaraina trano ny fanomanana sy ny karazan'ny mpialamboly amin'ny andiany manaraka ho fanomezana fahafampony rehetra. Nanomboka tamin'ny zoma fa 2 volana aogositra teo izy ity dia mifarana androany alahady. Raha nahitana ny mpandray anjara sy ny olona izay mitsidika dia maro izy hoe dia mahakasika ny fitohizan'ny festival vao week-end indray dia miezaka foana moa izay avy amin'ny Venco manolotra ny zavatra tsara sy avoavo kokoa hatrany dia zahana foana ny manisy continuité ny zavatra toy izao ahafahan'ny olona miala voly sy misitraka ny zavatra misy eto an-toerana rehetra. Androany noho ny faran'ity festival vao week-end andihany voalohany no tontosaina tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina mahamasina ity hetsika natao ho fampionana ny matianina momba ny fialamboly sy ny mpanakanto eto Madagasikara. Fanotanterahana androany ny lalao miverina teo amin'ny baren'i Madagasikara sy ny Mozambika teo amin'ny fifanitsanana ny Chan 2024. Tafakatra amin'ny dinga manaraka i Madagasikara tamin'izany na dia resy 3-0 aza isika teo amin'izay lalao izay taterina aminao atao anatin'ny fampalalam-baovao ihany moa ny antsipriany sy ny sary mahakasika izay lalao an'ny baren'i Madagasikara izay. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soa fa tsara daholo tompoko. Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.